raha ny zavanisy teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato kosa no jerena androany tsy nisy fiatraikany govana tamin'ireo zotra nasionaly ny fisian'izay fitokonana izay saingy nitondra vokatra kosa zany ho an'ny teo anivony zotra iraisam-pirenena isany amin'izany ohatra ny zotra piaramanidina Corsair. Ho an'ny zotra nasionaly dia tsy nisy fiovana loatra ny siridina rehetra izay tokony tanterahana androany. Raha toka nisy fikorontanana ny zotra iraisam-pirenena, indrindra ho an'ny sidina tanterahana ny zotra piaramanidina frantsay. Anisan'ny nandray izay fanapa-kevitra fanafoanana sidina izay ohatra ny zotra piaramanidina Corsair izay tokony nanainga teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato hiazo an'i Paris any la France ny atoandro teo. Fanafoanana sidina izay voalaza mazava tao amin'ny fanambarana avy amin'ny Corsair fa noho ny grève izay tanterahan'ny mpiasany ao amin'ny Air Madagascar. Corsair informe les passagers du vol SS 514 à destination de Paris-Orly de ce 28 août 2014 que suite à un mouvement social effectué par son prestataire à Madagascar, elle est dans le degré d'annuler ce vol. Les passagers seront pris en charge par le personnel au sol de la compagnie en comptoir d'enregistrement et se met à leur disposition pour plus d'informations. Merci. Fanafoanana sidina izay nahasorena amin'ny mpandeha izay efa tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ary ny andro ny fiondranany. Anisan'izany ireto mpandeha frantsay ireto izay nilaza fa ratsy ho an'ny fizahantany ny fisian'ny grève toy izao. C'est pas bon pour Madagascar. Nous on habite ici, et lui il doit rentrer, il est sur le Clémenceau, il est militaire sur le Clémenceau, et c'est pas bon parce que déjà que la compagnie ne marche pas, en faisant ça c'est une catastrophe. Ça aura un impact, oui et non. Oui et non. J'attends juste de savoir quand c'est que je peux rentrer, donc j'arrive à prévenir ma base que je vais sûrement être en retard. Je sais pas si Alexandre dia misy fiantraikany amin'ny sidina tanterahany zotra piaramanidina frantsay Corsair ary ny Air France izay tsy afaka nampidina mpandeha tao aminy ny talata teo ny hetsika fitokonana tanterahany syndicat-n'ny mpiasan'ny Air Madagascar. Manoloana io hetsika ny fitondrana frantsay dia efa nandray fepetra. Nisy ny fanambarana navoakan'ny Quai d'Orsay omaly izay milaza amin'ny mpandeha hiainga ho eto Madagasikara ho an'ny la France na ho an'ny la France ho aty Madagasikara mba haka vaovao amin'ny zotra andehanany avy eo vao makeny amin'ny seranam-piaramanidina.